Sarita sika zao nisy ny setra indray na misy tifitra raha tifitra atsika tsy maninona zany efa natao tarita aloha itoy voalohany zareo tena dia laha teo nareo fa dispositif anay ty tao aorinan zareo nefa misy anay rehefa niala kely teo amin'ny sabo 10 metatra teo mpanao gazety miraha lahy ty namako anankiray ty moa zany dia mipiana ny telefona ampy anankiray ty hoay kosa raha niala kely anazy indray ao dia tonga dia sabo volohany totongy mivavako mivoy ihany koa ny telefona ko izay mariana fa ity le telefona teny tamina renina tamin'ny 25 septembre nandroany hetsika ny avy amin'ny GS6 hatrany mariako GS6 ny tena tanina renina dia GS6 ihany koa nanapokany tia Aiza soaly mpanao gazety aiza soaly mpanao gazety aiza soaly mpanao gazety sao dia mba tsy mety aiza le lalàna soky aiza le lalàna aiza le lalàna eto ahatra aminay mpanao gazety dia iarany eritreritra daholo na ny olo-trotra io hatramin'nanomboany ty raha mafapana eto amin'ny firenena amin'izao fotoan'izao ty izay tena vanim-potoana azo ambara hoe ilany ny olo-pirenena ny mpanao gazety dia maro ny tatitra izay voarainay tompona andraikitra ny amin'ny fisiny ny karazana fiatsika samihafa eny akanjeny avy amin'ireo manam-pahefana isan-tsokajany izay manohitohina ny fahalalany ny asa fanaovan-gazety ary manohitohina ny fahafahan'ny mpanao gazety mitrandraka ny vaovao araka ny tokony ho izy sokajinay ho herisetra ary abibiana mihitsy zany satria rehefa ny mpanao gazety manao ny asany no anaovana fiatsika tsy mendrika kasiatanana simbaina ny fitaovany asiana totondry rahona nambava araka izay nitranga tamin'ity androany ity
avy amin'ireo mpitandry filaminana sasany teny akanja fa indrindraindrindra io arivo io dia reny amin'ny hoe nokenyrena manokana tamin'ny grenade lacrymogène izy ireo dia tsy hainy tsy apatsy amin'ny herinay rehetra ny fanamelohana n'izany fihetsika izany ary mamerina ny tompona ndraikitra isanambaratongany ametraka amin'ny toerany ny asa fanaovan-gazety fotoana ilan'ny olom-pirenena vaovao maro lafo zao ary ny vaovao ny mpanao gazety alefanay eny akanja dia mpanao gazety efa nampianarina efa nampahatsahivina azy ireo na ny fomba hipetrahana eny amin'ny toerana isan-karazany na ny fomba hanangonana ny vaovao na ny fomba ampitanana izany ho an'ny olom-pirenena zany hoe takina ny anajany ny mpitandro ny filaminana ny mpanao gazety manao ny asany eny akanja satria natao hitatitra ny zava-misy rehetra amin'ny fotoana rehetra izy ireo na izay mitranga avy eny amin'ny mpanao fihetsiketsehana na izay fihetsiky ny mpitandro filaminana na ny fivoaran'ny raharaha amin'ny fisehoany amin'ny ankapobeny ho fanajana ny olom-pirenena zany ary izany no asan'ny mpanao gazety noho izany dia manao an'izao antsoavo zao izahay mba hanajana ny mpanao gazety eo am-panatanterahana ny asany hanatsarana ny endrika herisetra rehetra amin'ny mpanao gazety eo am-panatanterahana ny asany avy amin'ireo mpitandro filaminana na avy amin'ny mpanao politika. De la même langue, la démocratie et la liberté d'expression. Alors, si vous voulez, laissez les Malgaches parler comme tout le monde entier. Parce que quand tu fais le tyran, tu ne peux pas, tu n'as plus d'horizon à voir. Moi, je demande à tous les commandements de tenir ça parce que notre président a déjà dit qu'il a déjà dissous le gouvernement. Pourquoi encore exciter les gens avec les bombes jeunes et les balles réelles? Il y a trop de morts, ça suffit. S'il vous plaît, Madagascar n'est pas une république bananière. Laissez la presse faire son travail normalement. Laissez le monde parler de leur souffrance, l'eau et l'électricité. Laissez les gens. Tu n'as pas besoin de faire parler les armes. Tu es un tyran si tu continues à faire ça. Attention les commandements. Merci. Je pense que je parle avec les sages. Merci beaucoup. Non. Éducateur. Tout le monde me connaît. Panabe moa zany iny mitondra afaka teo iny mbola mihetsika izay mitranga teo mafimafy ihany koa ny hetsika raha ho atao amin'ny faritra pavillon Analakely ato efa nisy ny fanaparitahana teo ary mbola mitohy zany amin'izao fotoana izao ezahana hamparitaka ireo mpanao hetsika Lui, ça va. Deuxièmement. Deuxièmement. Madame. Ça va.
Harina paritaka tamin'ny bomba masireny kosa indray raha izany raha ny zavatra hitantsika aloha dia tsy aparitaka amin'ny alalan'ny bomba mandraketra masotrany ireto tanora ireto amin'izao fotoana izao a tsy misy miala izy ireo raha ny zavatra hitantsika amin'ny sary a mbola eo amin'ny toerana teo a Yakatra namboza tovokoa moa zany ireto Lacha membro
Mitura pato mo zany am'izao zao a. Manao tora-bato zareo mamaly ny fanaparitahana lacrymogène izay ataon'ireto mpitandron'ny filaminana ireto. Lahatra io mba ampianary fa tsy mahay mihitsy. Lahatra mandeha any aloha be any foana. Lahatra ianao sady tsisy aro loha aza makany aloha be any fa mitondra vato ireo. Niditra nanampy ireto efa etsy Ambohijatovo moa ireto avy any Analakely amin'izao fotoana izao. Nomena lalàna mihitsy izy ireo niditra. Tena mariny. Mandeha fanaparitahana ireto. Mitora-bato moa zany ireto. Mpanao etsiketo. Vato be. Oraka vato be. Zany hoe misy mitora-bato a.